Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe aiza anareo ve mino fa marina ny lazainy ireo zavatra tsy mampino tena andangainy anaovany sangisangy sy ireo balaoasy izany rery zareo ka tena olona mpavandy aiza dia hoe matotra be hono izy indraindray koa nefa mila hampirarakivy misy raha maro kanefa tsy anontaniana sy tsy antenaina nefa kosa hoe mba tokony ho azo tavandraina aiza mba atao viresa matotra moa fa tsy mivadibaditsaina toy ireo amboa fireo fihetsika hiahina treto aloha salany hoe olona mpanao kitoatoa tsy hay mihitsy ny tena marina ireo izay efa hita maso toa mila sarom-pantarina kanefa dia mbola ampia ny resaka tsy mampino izay karazana rebala atao hoe tsinotsino na misy aza ny tranga toy izany aoka mba tsy ampiesona loatra ihany fa efa maro loatra nefa ireo izay mbaliana ny hanaiky ny fampiasonana ka tsy haiko hoe fa maninona mahafinaritra ny sasany izany ny toa izany amin'ny lafiny iray ny resaka komika sy feno rebala ohatr'izay mety mbola tsy miantraika taminy ngamba ireo vokany ireo mety ho atao hoe fampiasonana izay notolorany aiza inona indray koa izao zany ianareo reto misy miteniteny fahatany fa ny zavatra tsy karitra be ireo mpiaiky sy mankasitraka an'ireo tia mba lazainy aiza marina ve izay voalazany kanefa ilay izy voatantarany amin'ny atsakany sy andavany henitsika ihany loha ireo navoaka ny vavany na dia izany aza aoka mba tsy hanaiky ho voambakany dia hoe ianao zany rehefa mahay mampiesona lasa mieritreritra n'olona fa vendrana aiza aza mba manao an'izany fa tsy mety fa raha sendra misy marina ho amafisinao anie indray andro any dia tsy hisy olona hivako loha heky elao ny resaka tsy mari-pototra fa ny famatorana ihany anefa no anisany mba hafototra ka ny tsekena rehetra aoka atao tsara tototra nefa ireo fandresen-dahatra olona amin'ny marina koa anie aza mba asiana votsotra nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga.